Lafim-baovao hafa kosa indray tratra ilay olona nanondrana hippocampe tany Roissy Frantsa hoy ny tale jeneraly ny fahadiseranana izany azy ka biraraka ny sisy tany Madagasikara mitony fanondranana manamafy izany ihany koa ny avy eo anivon'ny AVG izay nanambara fa mitohy ny fanondranana andramena tsy misy ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana ny andindin'izay avy hatrany. Sarin'ireo sinoa sy Sri Lankais saika hanondrana hippocampe telo kilao sy volamena ray faingo efatra kilao maly teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Nanome fanazavana ny tale jeneraly ny fahadiseranana manoloana ny fifaniseny ny fanondranana hippocampe. Tatoato izany tety Ivato dia maromaro tamin'ny nisy natetitetika ny fatratrarana an'ireo biby hippocampe teny amina olona izany izay kiasa hanondrana anazy tany ivelany. Androany indray no niezaka fiara-miasa miaraka amin'ny olona rehetrarehetra miasa eto dia nisy ny hippocampe tratra izay 2,2 kg ary ny tena zavatra azo singanina dia hoe niaraka tamina volamena teo amin'ny 1 kg mahery teo ka dia atratrena hatrany zany ny olona fa hoe tsy azo atao mandefa an'ireny zavatra ireny amin'izao fotoana izao fa misy ny autorisation tokony alaina amin'ny fanaovana an'ireny zavatra ireny. Misy condition be dia be zany amin'ny fanondranana an'ireo hippocampe izay miankina amin'ny ministera maromaro. Rehefa misy ireo certificat CITES izay azo avy any amin'ny ministera mpiandraikitra anazy zany dia azo alefa izy ireo. Arak'izany azo ahondrana ny hippocampe saingy mila manana fahazon-dalana ny olona iray raha ny fanazavana. Andalana kosa ny fanadina mikasika ireo hippocampe mahery ny 2 isa tratra tany Roissy raha ny fanazavana azo hatrany. Fanadina izay arahany fahadiseranana malagasy sy ny fahadiseranana frantsay. Tratra ilay olona nanondrana hippocampe tany Roissy hoy ny tale jeneraly ny fahadiseranana. Na izany aza manamafy ny eo anivon'ny AVG fa mila arahana maso ireo arena ireo. Izy ireo ihany koa izay manamafy fa mitohy ny fanondranana andramena. Tiana eo ampiana zareo amin'ny hoe amin'ny alina no hanaovan'ireo olona ireo amin'ny asa ratsiny. Indrindra amin'ny manam-bolosi iny amin'ny fatromanana iny zany. Izay ny information anananay. Ka tsara koa jerena amin'izay andro alina izay hoe ahoana ny tena fandehany. Raha toa ka nilokalokan'ny Praiministra Ravelonarivo ny fiadiana amin'ny fanondranana ny arenan'i Madagasikara, miariary aloha hatreto fa gaboraraka tanteraka ny sisy tany Madagasikara, taratrany ny fandraisana andraikitry ny